ary eto mamela tena ifonako satria aprisianareo loatra ilazany marina dia aleo fantatry ny vahoaka ny marina fa iny kandida iny ane ao amin'ny tranomeny zay mivory tamin'le nanapaka an'le hoe hiditra araka ny resako tery aloha hoe tsy mety ny manao politique de la chaise vide fa ibaba Rakotoarisoa Alban Rakotoarisoa alias baba miteny mihitsy hoe zay président tena fotoanany zao hitolomatsika fa zay voniny tolona fa mily izahay antojo hitarika amin'ny tolona tao amin'ny tranomeny io mandainga amin'ny mpanolotsaina amin'ny tanàna timy maramasamy teny fa tsy nisy an'izany fa ny valy teny azo dia hoe hitojo tsy avokako intsony mot pour mot fa rehefa inona zany le olona no avoaka indray rehefa avy ny nafatany le lisy babasy Clémence rehefa avy niaritry ny mafy sy ny torina rehefa avy niaritry ny fisitriana sy ny antsojay sy ny fanaratsiana sy ny fanenjehana Facebook mangany fotsiny dia navoaka le olona ity aho irao aho fa taiza ianao tamin'ny oranodona tongotrao ny tsy nandedra mandeha tery ampitolomany mariny zany fa tsy mandainga amin'izany ahy ajereovy ny sary raha tsy mino ianareo tolona ve izy niaritra lakri ohatranay ve izy nitoriana ve izy nisedra fampijaliana ve izy sa rehefa naombo ny tolona dia nody izy nampotra izy tsy fantatro taiko izy nataiza fa zay moa tsy nahita azy tsony fanontaniana no apetrako dia iverenako le resaka teo hoe misy olona tanoany BDB miteny hoe mendrika kosa raha Clémence Rarinirina izay tena nitaritolona ary niaritra ny mafy raha atao PDS satria hoe esorina ny firongo satria zay ny tolona teny amin'ny 13 mai ary za dia miteny misy alabaty teto amin'ny Antananarivo ity derako Madagasikara ihany koa tsy miala amin'izay fa nisy ny eritreritra an'izay dia gagy ianao hoe du jour au lendemain mipotra le olombelona fa hoe ity irao dia mitolona eny amin'ny fitsarana marina fa nisy fitsorinana atao teny amin'ny fitsarana fa amiko le logika politika tsy azoko le izy za aloha very satria dia eo ametraka le fanontaniana hoe fa timma ve zay sa tsy timme fa raha timmy zay dia tokony ananana fatokisana fa matoa zany zay tsy ananana fatokisana dia mampametra-panontaniana anay le zava-misy zay le izy zany ny tantara misy profo zany ny tantara tena misy mila mpahafantarina ny vahoaka zany satria ohatrany hoe hoa rehefa tsy miteny zahay dia zahay zany nitangenana ny lohanay dia tsy miteny zay dia efa tsihana ny martoa felahana mena ny daka tao inona dia ohatrany hoe le tolona zay tena nataonay lasa voalota ao anatin'le izy ka miala tsiny raha za Clémence Rarinirina manokana tsy anaiky ny andotona ny tolona fa teto nisy député nyteny efa faoviny efa tamin'ny taona BDB taona maro hoe reo zany tsy tavaverina fitondrana tsondro le rajoela sy ny firongondreo fa manga masaka io mitsapotsiny zany ane nyresahana teto nyresahana tamin'ny vahoaka teto fa le manga velo latsaka izy velona ndatsaka le manga sa zay sy babasy lilino nanao atsangory nandravatra nomaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena avaly azy ry namako ny tranopody no vitany vava fanofanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na ary fa somary iteny zavatra kely fotsiny hoe mahavariana ary mampalahelo azy ity manino tsika miarany tolona nandrodana ny fitondrana zatona fitondrana feno kolokolo fitondrana azoko lazaina hoe tsy mahay inona nohotry ny fanipaka ohatry ny mpalalakary kehitriny inona kany dia mamaky atsika amin'ny fifidianany ny zava-misy aloha dia izao ny fifidianana mbola tsy ho amity taonyity misy iza iteny iza ilaza ny fikaonam-pirenena azy ty mbola tsy any manomboka dia ny fifidianana filoham-pirenena veny efa atao mahampizara antsika zahaty amin'izao fotoan'izao tsika mbola hitazony tokony mbola hitazona le firaisan-kinga tanteraka satria ny any amin'ny andaniny ene ka mitady ny hevitra rehetra androdanana amin'izao la fanavaozana tsika joro izao raha momba ny kolonelina manokana Andrenirina Mikaela
izay isoram-pitateraka ny fahasahiny ny zoro ny anomboka tao anatin'ireny hoe ady mangery firy ireny. Anazy mieritreritra na irotsaka izy na tsy irotsaka izy, fa ny zavatra hitako hatreto aloha dia miezaka manamboatra, manatsara ny tsarakara ny edi-seroa mba hoisy hoe fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka le ezaka atao ny fitondrana retaria miaraka amin'ny prime ministre Ratsonarvelo Artsalama. Za tompoko raha ny eritreritro amin'izao fotoana izao ajanony aloha ilay resaka faux débat momba ny tsy fidianana fa andao aloha hiara-latsika ny tena hoe fampandrosoana tika. Misy olona miteny hoe ny gouvernemanta misy dia tsy tokony hatsika fampandrosoana fa fampandehanana ny affaire courante. Tsy atompoko sosialim-baoaka sy ny toe-karena tompoko tsy afaka amin'ny andro roa taona na teona vao afaka hiatrika an'izany tsika fa dienin'izao ho tompotsy ho an'ny olona zay hitondra eo ane raha bazy tsara no apetraka ka zay re tompoko mba mampalahelo mba manao antso avoantsika mpitolona rehetra toko zay mile fifanenjana amin'ny zavatra tokony mbola homono sy mbola fantatra fa miaketriny aloha atrehana dia raha tsika makeo no avy tsotra petraka tompoko. Ka zay isaoranao amin'izay faneho-kevitra zay zava-dehibe tokoa hoe tsy any anaty fifanoritana ara-politika tsika zao, tsy any no tokony ho ivizana lesy hoe any anatin'ny kajikajy politika hoe ahafahana maka toerana na maka fahefanana salan'izany fa anatin'le hoe fanavaozana sy fametrahana fototra ho an'ny firenena. Ka zay ilay manahirana hoe mety hanahirana zalahy raha politika raha lay tsara mitranga zany hoe raha mieritreritra ny rotsaka kolonela dia mety sanatria no hitohana anay na salan'izany sy ny zany mety sary politika manahirana. Ka zay tsy hany ny adevitra politika amin'izao fa hoe manahoana no ahafahana mametraka fototra amakany an'ilay tena fanavaozana, manahoana no ahafahana hoe mametraka arofanina mba tsy hatonga an'ilay capture d'état tsony any aoriana hoe izay fanjakana tonga eo zay mpitondra tonga eo mieritreritra ho tompon'ny Madagasikara sy mihevitra tsy ho maty manota dia lasa ohatrohatr'izay foana ilay endrika fanjakana. Ka zay le hoe mila mametraka tsika raisina aloha ny antso zay tohizana avy eo tao averina soana tsara atao amin'ny fandaharantsika afaka tonga dia mandray ny antso samihafa avy amintsika piaino faneho-kevitra sosikevitra sy ny sisa sy ny sisa. Efa misy raisana tanandroary mbola tsy ao vavao isan'ny hoe nisokadana ihany koa tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny talata teo zany ny fanesorana ny colonel Patrick Rakotomamonjy amin'ny toerana mahatalian'ny birao mandray an'ireo fitarainana samihafa eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Misy moa ny fanoritana maro samihafa ara-politika mikasika an'izy iny betsaka ihany koa ny fanontaniana mipetraka hoe misy fandraisana ve amin'ilay toe-javatra tery amin'ny omi ry Soavinandriana mikasika an'ilay hoe fisina herisetra natao tamina sivily sy ny sisa asa manahoana tsy dia nisy hoe fanazavana ofisialy mety hoe antony arakasa ve sa no mety hoe fanavaozana ihany koa mety afindra amina andraikitra hafa sy ny sisa ve fanontaniana mipetraka zany fa raha mampatsiahy fotsiny zany tsika dia ity kolonely ity no isan'ny hoe nasalo namaky ady tao anatin'ny hoe fitantanan'Andriamatoa Andrajoelina tamin'ny voalohany nisy ilay fisamborana azy tany amin'ny volana aprily 2024 sy ilay fitazonana dia tsy fiadanana dia ilay tafavoany sy nafanitsoaka tany ivelan'ny Madagasikara dia tao anatin'ilay tolona farany teo zany izy rehefa anisan'ny fiovam-pitondrana aloha no dia tandrazana somatsara dia voatendry amin'io tamin'ilay andraikitra no resahana teo tany amin'ny volana novambra dia izy io nesorina dia amin'ny volana janoary 2024 asa misy ihany koa ny resam-piamandesany hoe mbola tsy ofisialy moa izy ireny fa hoe nisy asa nikidika karana nanao nisy fitaraina mikasika makasika an'izay sy ny sisa ezahana voizina moa ireny fa ny fanazavana ofisialy tsy mbola misy dia asa hoe lafin'ny teknika sy stratégique ihany koa ve ny fanapahan-kevitra mikasika ny tonony fa dia
zany nisan'ny vaovao isan'ny nanamarika ny zavatra anankiray eny. De ny vaovao hafa nandeha any koa zany am'izao fotoana zao ny hoe any any lafin'ny fanabeazana dia isa mitaky zany reo mpanabe ao anatin'ny hoe mitafa eo anatrehan'ireo olana maro samihafa am'izao fotoana zao dia hoe mitaky zareo ny hoe alefaso ilay fifanarana na protocole d'accord eo anatrehan'ny fitakena ataon'ny mpanabe am'izao fotoana zao. De anisan'ny hoe lohalarana moa zany amin'ny fitakendry zareo ny indemnité de logement roa hetsy ariary sy ny indemnité décret 5 hetsy ariary ho an'ny mpampianatra mpanabe. Ho an'ny mpiasam-panjakana moa misy ilay efa fiakarana 720 isanjato nampanantenain'ny fitondram-panjakana sy nampidirina ny anatin'ny tetibolam-panjakana ary miatra amin'ity volana janoary ty. Eo ihany koa ny sary sy ny kajikajy zany mety ampiakarana ny indemnité de logement io hoe roa hetsy ariary io manomboka ny amin'ny volana jona raha tsy misy ny fiovana zany hoe izay no isan'ny endrika zany anankiray ho an'ny mpiasam-panjakana na izany na zany mbola misy ihany zany ny endrika hoe fitakena mandeha am'izao fotoana zao de asa manahoana ny fipetraka zany satria misy ministère pia ihany koa reny sehatra maro samihafa reny mety ho tanteraka ao anatin'izao hoe teteza mety zao ve sady ingana no apetraka dia rehefa misy fanjakana mijoro vao tena hoe afaka mamany olana amin'ny antsipriany. Ny teo anivon'ny banky fohy be ihany koa ho an'ny omaly zany nisy karazana fanazavana ihany sy setriny mikasika an'ireo hoe toedrarà nampiteraka resabe tao anatin'ireny tolom-bahoaka tany amin'ny volana septambra sy ny oktobra reny dia nisy zany fiezahana nandiso sy nilazana fa de tsy nisy hoe tsy foana zany ny kitabom-bolam-panjakana de nambara fa tsy nisy ny hoe famoahana vola be teo anivon'ny banky fohy be tamin'ireny toedrarana fampany reny. Ay ny hoe diso zany filazana raha ny firesaka aloha mitaditra fotsiny tsika nataon'ity banky fohy ben'ny Madagasikara ty zay hoe stratégique ho an'ny toe-karem-pirenena sy ny volam-panjakana de hoe tsy nisy an'izay famoahana tsy ara-dalàna zay tsy misy olona afaka mamoaka vola na manome alalana famoahana vola koatra ny tahirim-bolam-panjakana. Zay zany nisan'ny hoe nambara sy hoe ry zareo no manana fahefana ikitika sy amoaka volam-panjakana anivon'ny banky fohy be asa aloha zay ny fipetraka zany satria nisy ministra ihany koa nisy olom-panjakana tompona andraikitra ambony ara-panjakana ny resaka vao tsela asa ray volana sy tapany lasa hoe nisy fandropana volam-panjakana nisy fiarany tatitra nisy izy tokoa reny sary miparitaka tamin'ny andron'ny tolom-bahoaka reny ka zay lay fanontaniana mipetraka hoe inona lay zavatra mitranga zay zany lay ilana fanazavana ofisialy sy tatitra tena hoe mazava ny mahagaga fotsiny ny tao anatin'izay hoe raha misy zany filazana an'io ohatrany hoe nahoana no niandry satria amin'ny ny andro nisy ala hoe karazana polémika sy adevitra maro samihafa sy resabe miparitaka de efa ty amin'ny fotoana naharitra zay vao hoe namoaka an'izay karazana fanambaran'izay ny rezareo eo anivon'ny banky fohy ben'ny Madagasikara de ny sary mitranga ihany koa moa zany mikasika ny hoe fiarovana sy ny fitaomana ny volam-panjakana dia ny mivadika ho ry zareo eo anivon'ny polisy pirenena no miantoka an'izay fiarovana izay sy fitoranandreo vola zany amin'ny alalan'ny sakamainty moa no fahalalantsika azy raha ry zareo teo anivon'ny zesisy no niantoka an'izay teo aloha tafiditra anatiny hoe fanavaozana sy ny hoe fanovana ve na izany zany samy manana andraikitra amin'ny fiarovana samihafa ireo hoe hery anankitelo mandrafitra ny mpitandron'ny filaminana zany de
zay nisan'ny hoe sary anankiray mitranga efa ela moa no nisan'io resaka io kasika an'izay lay fanovana io ava zao vao tanteraka zay hoe nampiarina ofisialy maly no natao zay hoe pitsopitsony mikasika ny fanovana zay misy antso iny namana de ndao raisanary aloha miaraby tonga soa kela zao tontolo zao mihitsy ohatrantsika tamin'ny manan-karena aloha tena tompony vaky tia matso manan-karena ade hita mihitsy raha zao tontolo zao le tamin'ny manan-karena tozapetraka tompoko hafa misy re zay resaka namatsika zay tsotra nefa mazava mikapoka ohatran'ny ao raisina raha misy antso manaraka resaka hoe tany manan-karentsika idivan'izao tontolo zao zay lay tianao tenenina teo ny miatsisika avokoa zay te atsisika ny lafiny développement sisiny paikatsy ny pitsopitso ny maro samihafa fiatrehana andreny zany nisan'ny hoe zava-dehibe ihany koa afahantsika mametraka ny hoe aiza ny tombontsoan'ny Madagasikara inona no toerantsika fa tsy sanatreny vava ataon'olona fakana koreto raisina iantso ary miarahaba tompoko amin'ny lafiny diplomasia dia ao ve miarahaba ary eny tompoko nya antsony tompona ndraiky tampitondra am'izao fotoana zao atsy mahavaly tena mahitsitsy le fanontany inona moa zany mitepetra tena raisina ami'retitera-tany vahiny zay tena mitatana ny toekaretikety reto ohatra fotsiny amin'ny fandoavana heta ara-dalàna fa to tsisy tena mamaly ena mako teniteny hoe anymety anisany nanalana n'ilay kolonelina ne nikitikitiketera-tany vahiny raha manana fiandriana-pirenena ohatra fotsiny akaiky RDC Ibrahim Traoré tokony lesina fakana tahaka reny ny tsara fakana tahaka ka manao antso amin'le mpitondra firenena io sady mba tokony miova fitantanana kely ihany zany hoe ny olona tiana ny tenenina fa raha tsy tiana ny tenenina sorotoko tsy andresaka hoe mikitika tiara-tany vahiny fa zay lay isan'ny hoe resaka mielo amin'izao fotoana zao fa tsika tsy afaka manamarina na mandiso an'izay fa ny any amin'ny fitondram-panjakana no afaka manazava an'izay raha nazava tsy voatery anazava ihany koa izy raha zay ny mety hoe fanapaha-kevitra tsy afaka mipetraka tsika eo amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana fa mitondra fijery sy famakafakany eo anatrehan'le izy mikasika ny diplomasia ao raisinary miaraba salama tomparadio eny tompoko banazaranga le momba le interview an'le madame le gouverneur zany eny tompoko tena ohatra mampalahelo ihany fa reny fanaovana politika adin'io madame gouverneur mpisolonterany rehefa toerana mandady ary io efa DGV taloha naraka tamin'ny Irmara de mivadika aty de zay nalampalorosana azy de izy le tolongo zany ny tima nefa mbola tsy nanikitra azy de ohatra ny tena tsy menatra ve anao ilazan-tena pademasy manindry anao raha manohana anazy fotsiny colonel Mikael nga efa tamin'ny fomba ofisialy ilatsako fidiny mbola tsy tokony hoe mbola manohana any ambadika fotsiny anao fa tsy tonga de maneho hevitra be ohatr'ireny de zay tsy anohana marika Ravalomana anao fa tonga de Mikael la filoha mitary tetezany hitany hoe aloha roapana fa aveo mbola tsy fantatra zay toy ianao zany raha ny tena io tokony manohana any ambadika fotsiny fa tsy hoe vao nahazo toerana ianao de tonga de historialaka de normal rangala malagasy raha miteny hoe leo politika itoerana io any mandalo fa tsy mandrakizay de raha tsy kolonela fa misy hafa ndray zany eo lambahoaka de lasa ndray zany ianao anohana any lasotra mampaveny fa rangala ketetena rehefa mba mahazo toerana zany de mba mipetraka miasa ny atao aloha fa tsy mbola miditra any amin'ny anohana ny anna na anohana zany ohatra mampalahelo kely fa miala tsy fa lavalava kely tompona de makasitraka toetrandrena fa nihokevitra avokoa moa zany samy manana mety ho fijeriny ao anatrehan'iny fa tamin'ny lafiny anankiray ihany koa namaly ny fanontaniana izy mbola miaradivy ve satria manahoana lay fipetrany de ny saramitranga zany ohatrany hoe misy fifandritana ihany
ilay namaly an'ilay solombavam-bahoaka moa nisan'ny hoe tsapako sy tsikaritro ihany tao anatin'le izy a eo anatrehan'ilay hoe misy ihany koa avy ary amin'ny andany ny fanenjehana mety hoe tsy avy amin'ilay antoko mivantana fa avy amina hoe mpikambana sasany a de namaly izy de amin'ny lafiny anankiray eo tsy afaka hipetraka amin'ny toeran'ny andaniny sy ny ankilantsika fa de mitatitra sy mijery sy mandinika hoe inona lay zavatra mitranga sy miseho eo anatrehan'ilay izy a politika moa io raha-pirenena mety samy manana ny hoe fijeriny eo anatrehan'izay de misy antso raisana somatsara miaraba tompoko miaraba volaza zany teo fa hoe miakatra 14% ny mpiasa-panjakana eny privé koa de hatram'izao 0 ariary de tamin'ny fitondrana teo aloha koa ny amin'ny privé le aparetrité zany rehefa farantaona na voalohany taona mahazo solobody koa 50 000 ariary ny mpiasa-panjakana teo 300 000 tany ty zao ny privé le mandray vola amin'ny knapsa 0 ariary toko mba jerena ihany ko zany le amin'ny knapsa na amin'ny privé fa samy malagasy daholo ihany hoe saotra tompoko ny misy antso tonga de raisina ary aloha lasa ny hoe karaha mampiasa-panjakana sy ny hoe tsy miankina ny fanazavana teknika ifanetin'ireo hoe tompon'andraikitra ara-panjakana aloha de hoe miankina tanteraka amin'ny fifampidiniany samy patronat hoe ahoana ny dingana tao a entina ny amin'ny gouvernement avy eo a ijerena hoe manahoana satria tsy afaka tonga de isy hoe fanapaha-kevitra lehibe ana ampiakatra be an'io na salan'izany a tsy hoe miaro ny fanjakana fa hoe any anatin'ilay fijerena hoe ahoana no mety sy marimaritra iraisana mba tsy sinny fidanganan'ny vidim-piainana ihany koa avy eo anatrehan'ilay zava-misy hoe ho zaka ihany koa vely izy eo anatrehan'ny toetra raha toe-karena mbola misy atsika amin'izao fotoan'izao ka zay tsy misy tsy vita ny fifampidiniana sy ny hoe fijerena vahaolana nefa satria raha nazo ny anjara ny tare amin'ny fitondram-panjakana sy tokony ho jerem-potsiny ny aty amin'ny tsy miangana miaraba tompoko miarabolo amondradio kely zay tsarotsan'le tenyle namana teo aloha hoe mpiasa-panjakana knapsa samy malagasy daholy mitatsa koa ny malagasy fa zao normal fanjakana raha mijery mpiasa-panjakana satria mpiasany reo de lafiny zavatra hafa faharoa zasy anisan'ny manana tena hoe le kolonelina mitondratsika amin'izao fotoana zao a no kolonelina voalohana fitondrana teto Afrika tsy hiditra amina fifidianana enfin tsy haiko aloha fa ohatrana lasa saina ihany le tenin'le gouverneur hoe fangahy efa misy indray ny hoe tsika rehetra miaraka amin'ny colonel mika je sais pas fahatelo mba mangataka aminareo top radio ako asio fotoana rangamba hanaovana fanabeazana ara-politika sy ara-pitantanandraha ny anay vahoaka misy zavatra tiazo nefa eo anaty fahantrana be de ohatraohatra an'izay de misaotra indrindra merci topy agasana ianao amin'izay fanamarian'izay lay sary mitranga zany hoe irotsaka satria mbola tsy nisy firesahana ofisialy aloha tsy miaro an'izany sika amin'izay hoe irotsaka kolonielina tsia rehefa nanazavanaizay izy hoe tsy haniny resaka fa mbola ny anaty fanavaozany tsika zao fa io koa moa zany mety hoe samy manana ny fijeriny a mety zay ny nety fijeriny gouverneur hoe raha irotsaka izy a de mitodika any ny safidiny ohatra anankiray zay samy manana ny andraisany azy de samy manana ny fijeriny a fa misy dikany silanjany lehibe ihany koa ara-politika zay lafin-javatra zay hoe manahoana raha irotsaka izy a manahoana raha tsy irotsaka izy a fa zany adevitra zany ngamba mety any anatin'ilay akaikikaiky lay hoe iroso amin'ny fifidianantsika ho tena ho hita hoe anahoana marina irotsaka marina sa tsy fa treto loatra mbola tsy tonga any amin'izay
Ady asa samy manana ny fijeriny ihany koa moa io a ny politika ihany koa efa mba samy iomakomana ihany hoe aiza ny lalana ivoahana sy hoe ahoana hankajikajy sy ny fombafomba ahafahana mahazo fandresena ny ao an'ny tetezamida mbola ao anatin'ny fitantanana ihany koa asa azy eritreriny ao anatin'izay a fa ny rarina de hoe tsy ho tonga any amina fifandritana politika mamotika indray tsika mba ho tonga any amin'ilay tena hoe fanavoazana no eritreretana ao raisinary aloha ny antsy de toizana eo de zay efa samy omakomana ny mpanao politika rehefa mandeha ny sosokevitra maro samihafa ihany koa reny rahana mahity reny misy antoko 3 a mamoaka nyreny karazana fomba fijery samihafa reny asa manaona ihany koa ny fandraisan'ny olom-pirenena reny ao raisina